tsindrimandry nosoratany Toko Gérard Rabemanantsoa sy Njara Soa Miora Lalaina Patrisia. ho velominy ony miatra ny irina Mirambola Anjariliva Lalaina miaraka amin'ny taina nantenaina sy Arliva. tovy razana mamonjy nandray feo Anjariliva no nana totosa. Andro fahadimy. Ary tena matsiro kosa aloha ry bebe le loka. Zany ka tena nahandro gasiko sady nasiako tongolo gasy kely dia nasiako siramamy kely ny ravitoto tonga dia ao tsara mihitsy. Tsara. Le henakisoa koa moa tsy dia natavy be. Saika voanjobory ingeny nataoko dia nahita an'io ravitoto tsara tarehy be io dia nataoko an'io indray. Aleo mihitsy aloha ravitoto fa efa ela be zany sy nihinana ka. Ay. Ary tsy niseratserana teo intsony tokoa ve ho ahy andry. Tsy nandalondalo teo intsony. Sady na mampandrosoko koa aza nge izy tsy ahita ndry mihitsy. Ty filazany bebe azy koa zany. Sady avy alao koa izy hoany amin'ny misy azy ihany. Nampitondra lahelo anjanako fotsiny. Bebe koa zato. Sady efa nahita olo-kafa tokoa nge za bebe. Ay mo. Tsara fana be izy sady mikarakara be Hitako moa no adiny vetivety teo iandro. Iny fa mitandrema foana anaka. Ny eritreritry ny olona amin'izao mantsy tena tsy haintsony mihitsy sady ndry mbola tena marefo. Ndrery bebe. Fa avoky be azy zany. Zany? Dia izy voky indray azy. Ay, tsy hinana tsony ianao zany. Andeha niditra anao ary aloha Zaho zany andeha hanasa vilia aloha dia aza toloina le varavarankely ao amin'ny salon no mantsy indraindray adinontsika foana. Ary iny io amin'ny vavahady io. Oday, marina mafy tsy vorondolo ve io? Ahoana koa zany? Tena miorina hatramin'ny lohako marina. Midika inona izao? Ohatry bebe Ary iny ty mahavarina ny bebe eo ambaravarankely eo Bebe inona no mahazo anao? Ny andro dia volana be ry tsy nahavariana. Voahidy ty Ndao hiakatra torytsika mianaka. Aleo aloha tsy tenenina amin'ny aina ny zavatra hitako sao dia hampanofo ratsy azy ka zaza miorokototra maika fa izy. Ka tonga ary dia pio ny jiro dia ndao hiakatra. Inona ary ny hitan'ny bebe teo? Ary naninona tampoka teo koa ary zazany. Ohatrany hoe misy zavatra manalokaloka zany. Inona ary mahazo alina be ka izao. Inona ary le zavatra nitoboka nanaitra teo? Ary tsy afa-mihetsika indraingy zazany. Ndraiky eo tsy afa-misokatra hatramin'ny vavako. Mahafizatra be ohatry ny misy mitaingina ihany koa eto amin'ny tratrako. Matia mama. Toy ny lanja olona iray mihitsy. Misy
Vehivavy misavoritapolo be mitakokotokoka eto ambonika. Izario dia iny fa tainy tendako. Sepatra matya vontsea. Saika maty marina ndray ary lazay izy teo. Saika tsy namelany raha tsy maty. Dia ondray ilay ramatonanao akanjo nampanjaka tezitra be amikoatra n'ilay tamin'ny farany iny ihany. Fa izaka ianao azafady dia inona tsy nentina tokony tezitra amikoatra n'izao foana ianao? Tsy niteny izao volana izy fa nemotra dia tsy hitako intsony. Mba iza loatra ary iny. Mahagaga dia endrika venitra ohatran'iny foana nisy hony amiko. Dia fanahy koa indry sa inona? Dia fanahy niza nefa. Reraka ny saiko mieritreritra an'izany ka. Sa ve anantona n'ilay olona natoron'ny bebe indray mandeha ry ihany? Sao dia mba afaka manazava izy na dia ny ampahany amin'izao mahazo azo fotsiny aza. Raha bitro andra angaha dia hiantso azy aho. Eto ilay adresy nomen'ilay Monsieur Siméon. Aleo hoe ampanenona ny Sondre. Io kosa ka efa misy olona manatona ka. Salama ianao tovovavy. Salama tompoko. Zaho no iaina. Le niantso anao teo. Ay, mandrosoa ary dia manarahana. Misaotra tompoko. Mahazo toerana ary ianao Misaotra tompoko. Inona no azoko anampiana ny aina? Tsy izany tompoko fa misy zavatra momba tena mistery amiko ka ilaiko ny fanampianao. Azonao hazavaina misimisy kokoa ve? Na raha rehefa saika maty aho volana vitsivitsy lasy izay. Efa tsy nanam-panantenana intsony ny dokotera nareo olona manodidina aho fa ho avitra. Ay, miverina tamin'ny ora tsy naposina ny aiko. Dia izaho hitanao salama tsara izao. Tao aorian'io nasitranako io dia toa lasa nanana tsindrimandry hafahafa izany foana. Tsy azoko baikona nefa ilay izy fa tonga ho azy amin'izao fotsiny. Ary tsy ny zavatra rehetra akory ny fantatro melosy manindrimandry hafa zavatra tsy hampoziko akory izany indraindray. Efa ela ihany moa izany saika natonanao fa izao aho vao tena resy lahatra. Ny tena nandresy lahatra akaty aminao dia izaho le misy manindry amin'ny alina. Tsy voandray fa efa himbetsaka mihitsy ange. Ny tena loza dia mitarainao misy manindry koa bebe indraindray. Ary manomboka tsikarany fa rehefa tsy matory ao an-trano aho ohatra fa gardany amin'ny hopitaly dia matory milamina tsy misy mpanakotaba izy. Izay daholo? Mbola misy ka. Dia rehefa le izaho le misy manindry amin'ny alina iny dia mahita karazan'olona anankiroa foana. Indray faly sy mitsinjaka eran-trano. Ary indraindray manan-kenda sy miakatra eo amboniko. Ary indray tsy mikasika fa mitazana avy eo an-tongo-pandrinako. Tezitra sy viditra amiko foana nefa io olona io. Ary vehivavy manao akanjo nampanjaka le izy. Sao ary aleo tantaraiko hatramin'ilay fotoana nahitako an'izay olona milokom-bolamena izay nandritra ny fotoana tsy nahatsiarovako tena dia amin'izay azonao tsara. Miainanao ary anaka.
tena dia mahaliana ny tantaranao. Ka ahoana ary ny fandinihanao azy Monsieur Siméon ankoatran'ilay hoe mahaliana moa zany. Mitady resy lahatra fa hitoeran-javatra ianao. Fa ny tsy fantatro dia hoe inona ilay zavatra. Hitoeran-javatra ahoana tompoko? Misy zavatra mitoetra ao anatinao hatramin'ny fotoana sitrana anao. Izany hoe tsy ny fanahinao rery zany ny mitoetra ao anatinao fa ny zavatra hafa nanaraka. Mampatahotra ngeza ny zavatra lazainao zany tompoko e. Zao ary mba hampasiora tsara tsika dia ampiasa ilay antsoina hoe carte mensie na famakinan-karatra tsika halalana marina izay tena mahazo anao. Ka inona ary ny tokony ataoko amin'izany? Non, mijery fotsiny ianao fa zano anao anazy. Eny ary tompoko. Ny voalohany Monsieur Siméon tsy rehetra dia nandrehatra labozia izy. Dia avy eo nakakaratra maromaro. Ny pasohany ary nametrahany anankitelo miohaka teo ambony latabatra. Raisitsaray ary ireo karatra ireo dia atolory anao e. Sarina tovovavy iray ny teo amin'ilay voalohany. Sarina farihy kosa ny teo amin'ilay karatra faharoa. Ary sarina mpanjakavavy mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana ny teo amin'ilay fahatelo farany. Mety ho inona ary ny dikan'ireny? Reny fanodinihan'ny Monsieur Siméon tsara dia avy eo ny velariny teo ambony latabatra. Tena tsy diso ny eritreritro Tena hitoeran-javatra ianao. Inona ilay zavatra tompoko? Zaza vavin-drano. Zaza vavin-drano hoe? Tsy mampino. Zaza farak'izay matahodrano fa diranovanako. Raha misy zaza vavin-drano anatinao tsy midika mihitsy zany hoe tonga dia hay milomano be ianao ka. Dia inona zany ny andrasan'io zaza vavin-drano io amiko tompoko? Mbola somary manjavozavo amiko ary tsy voatery hisy antony aloha e. Ny azoko lazaina fotsiny dia miaro anao io zavatra io ary efa tao amin'ny fianakavianareo efa manjary taona maro. Fa taty aminao indray izy vao nipotra. Efa tao amin'ny fianakaviana efa 100 taona maro ahoana tompoko? Efa nisy olona tao amin'ny fianakavianareo nitoeran'io zavatra io. Zany? Ie, tany aloha be tany ary tsy olon'olom-poana fa andrem-bavy. Izy ilay miseho aminao amin'ny andrika vinitra. Efa reko tokoa bebe ny tantara indray mandeha izay fa taranak'andriana hono izay. Dia fantatrao koa ve hoe inona no mahavinitra azy amiko? Vinitra aminao izy satria tsy voatandronao ny fadiny. Fa inona ny fadiny tompoko? Henan-kisoa ny fadiny lehibe indrindra. Ndraikako ay ve? Nefa zazy bebe milela molotra ery mihinana henan-kisoa. Ny tena loza dia araroton'ny fahavalonao io falemenao io satria rehefa mihinana henan-kisoa ianao dia marefo. Zay vao mazava amiko. Zao za vao tena resy lahatra fa mpamosavy le mandindihy ranotrano rehefa za toy ny misy manindry ireny. Voalazanao? Dia iza nefa? Tsy izy mivanta ny hitanao iny fa endrika isay ony fotsiny. Raha hoe iza indray dia olona tsy lavitra anao le izy. Dia inona zany no tokony ataoko raha toa ka tafihinana henan-kisoa tsy na? Tonga dia mandroa avy hatrany amin'ireny tany-drava miditra eny an-tsena raha nahinao fa nahinana henan-kisoa ianao. Fa ny tena tsara dia tsy mihinana mihitsy. Eny ary tompoko. Vao avy aty aminao dia tonga dia hividy. Nosoratany Toko Gérard Arabe Manantsoa sy Njara Soa Miora Lalaina Patrisia. Novelominy Olmiatra Nirina, Mirambola, Anjariliva, Lalaina, niaraka tamin'ny Tainana Antenaina sy Arliva. Tovy razana mamonjy no nandray feo. Anjariliva no nanatotosa.